Voatotoina ny fampandrosoana ny firenena raha toa ka mitony krizy eo amin'ny andrim-panjakana roa tonta ankehitriny. Anisan'izany ny resaka asa vaventy. Noho izany indrindra dia niantso ny ministry ny asa vaventy mba hahavitan'ireo olom-boafidy rehetra ny mandat izay voafaritra ao anatin'ny lalam-pandrenana. Maro ireo tetikasa lehibe izay efa miroso ankehitriny ka mitaky fitoniana eto amin'ny firenena. Raha ny fanazavana ny eto ministry ny asa vaventy androany raha namoron'ny mpanao gazety teny Hebron teny Anosy. Ho an'Andriamatoa Roland Ratsiraka dia tokony roso amin'ny fitoniana ny rehetra na ny avy amin'ny antenimieram-pirenena na ny avy amin'ny fiajijianan'ny Repoblika mba ahafahana manatanteraka ireo tetikasa fampandrosoana maro ary maniry ny ahavitan'ny mandat ireo olom-boafidy rehetra na ny filoham-pirenena na koa ireo solombavambahoaka. Reheto ako dia manao fanambarana avo amin'ny olona rehetra izay tompony andraikitra ara-panjakana na ataontsika hoe amin'ny fitsarana avo lalam-panorenana hoe ny filaminana dia ny sy ny stabilité maharitra eto Madagasikara ka maniry dia maniry ny tenanay ny filoham-pirenena atapitra amin'ny mandany jusqu'en 2018 maniry ihany koa zahay ny solombavambahoaka atapitra ny mandany jusqu'en 2018 zany filaminana zany fahendrena. Nandeha ihany koa mitsaomaly fa ametra-pialana tsy ompikambana eo anivon'ny gouvernement Andriamatoa Roland Ratsiraka nitondra fanazavana momba izay ny tenany. Tsika tsy milavolefina ary tsy miovaova fomba fihetsika hatramin'izay ka hatramin'izao ary tsy zany mihitsy ny ataontsika hoe ny votoantony joroko ary ny hevitra zay arovako hatramin'izay ny soatoavina zay anisan'ny arovako dia ny filaminana maharitra ary ny fampisehoana fomba fihentsika miezaka homendrika manoloana ny adidy sy andraikitra nameran'ny tenanay. Zay miasa eto dia tsy misy an'izany mihitsy. Noho izany dia ny fifampiresahana mivantana eo amin'ny filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka amin'ny vahaolana aingana ahafahana mamany krizy eo amin'ny androm-panjakana roa tonta raha fanazavana nentin'ity filohan'ny antoko malagasy tonga saina ity.